Ampifaliana mandrakariva ry havana malala no azontsika miona toy izao am'izao andro sabotsy izao. Kara resantsika ny tenin'Andriamanitra indray, resantsika ny hafatra tsara mba hiainantsika amin'ny sakafom-panahintsika. Ho aminareo ny fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Sabotsy 9 Oktobra 2024. Mbaranjinantsika ny lohahevitra hoe miavao amin'ny tompony mpino. Andeha ry havana idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Izy irery ihany manao fahagagana. Ary isaorana mandrakizay ny anarany malaza. Aroka ny tany rehetra hoeniky ny voninahiny. Amen dia amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra mpampianatra ianao, mpanoro hevitra ny amin'izay tokony atao. Mankalaza sy midera ary mame voninahitra ny ranomasina izay Tompo noho izany fitiavanao anay izany. Tompo, mahatsiaro tena koa izay fa mpanota, koa mandohalika eo an-tsehanao, miaiky ny fahatsoanay, mamindrafo aminay ary mamela ny helikay. Fanahy masino, midira, manjaka ty anatinay amin'ny fiainona ny teninao, ka namafisanay avozanay amin'ny finoana anao, ary itombonay amin'izany fitiavanao Jesosy Kristy izany. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala, dia hitanao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7-12, ny 9-20 ka hatramin'ny 4-30. Mivaky toy izao
amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopagoka nanao hoe ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatrampivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempony nataony tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'olona atao mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny fihena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny firafitry ny fonenany, mba hitady an'Andriamanitra izy raha tahiny atsapa ka hita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika sy etsehantsika ary iainantsika, araka ny nataony mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe faterany koa isika. Ary satria terak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratra ny fahaizana aman-tsain'ny olombelona. Ary Andriamanitra nini tsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nareo ny amin'ny fitsanganany maty izy dia niomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe mbola iainanao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy, anefa ny olona sasany iray taminy ka nino mba naman'izany Dionisio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Tamary, ary ny sasany koa. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ne ny fiadanan'ny Tompo. Dia ilay Jesosy Kristy mpamonjy anao. Nofinaina ny resika teo ry havana. Ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andiny roa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo dia milaza ny amin'izay nataon'ny Paoly tany Ateny, mampianatra antsika ny amin'ny fitoriana filazantsara. Ilana ireto toetra takiny ireto izany ry havana. Dia izao fandinihana tsara, fandinihana tsara. Ho ny andiny faharoa amby roapolo, ry lehilahy atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatrampivavaka amin'ny Andriamanitra reo indrindra ianareo. Tsy navelan'ny Paoly andalo fotsiny izay hitany masony rehetra, fa mialohan'ny hitorian'ny filazantsara amin'ny olona tao antena dia efa nodinihany tsara ny tontolo manodidina, ny fombafomban'ny olona, ny zava-misy samihafa, fa tsy avy hatrany dia niazakazaka izy. Ary izany fandinihana izany indrindra no tokony ataontsika koa, hamantarantsika tsara ny olona sy ny tontolo hitoriana ny filazantsara mba tsy hanano sarotra. Fa ny efatra faharoa menanao tseoko dia izao: ny faharanitan-tsaina, faharanitan-tsaina. Ho ny andiny fahatelo amby roapolo, koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo. Hoy Paoly. Hitantsika eto mihitsy ny akingan-tsain'ny Paoly mba azony manamora ny fitoriana ataony. Tsara ho fantatsika ry havana malala fa tamin'ny tao Atena dia feno karazam-pivavahana, ny Andriamanitra ny tompon'ny olona tamin'izany. Koa tsy maintsy mahiratra ny mpitoro filazantsara, mampiasikasina ny maha-Andriamanitra mahery sy velona an'i Jesosy Kristy, ary mitady hirika azonina mitsofoka. Fa ny zavatra fahatelo men'izao ten'Andriamanitra izao koa ry havana dia izao fahasahiana. Dia hoy ny andiny fahatelopolo, ary Andriamanitra mini tsy mijery ny andro ny fahalalana, fa ankehitriny izy nandidy ny olona rehetra hibebaka. Tsy mora akory ry havana ny milaza tany antenianina hoe tsy izy ireo nivavahany ireo, ka mila mibebaka izy ireo satria lalany diso io izorana io, ary lalana hitondra azy ho any amin'ny fahaverezana. Tsy maintsy toriana i Jesosy Kristy, ary tsy maintsy tomina hibebaka ny olona. Raiso izany ry havana, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa ny fitoriana ny filazantsara
dilana fandiniana tsara, faharanita-tsaina ary indrindra fahasahiana koa. Tompo, manolo tena ho anao zahay ary manavao izany koa. Ka miaraka aminao amin'ny androm-piainana rehetra dia tao iny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena nataonao anay. Tompo, tao iny firenenay, iasaony nosinay, omba ao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka hositranonao ireo marary. Ampirizinao ireo manamanjo, anohanareo marivo-zokiola ihany koa, ary amezanao ireo mahantra sahirana. Tao io ny asa sy ny fihazakazanay, Tompo, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra, ny hoavinay. Peraka eo am-pelantananao zany. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra, lefa nitsangana tamin'ny maty, ary nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: Ranay io izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelaha ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza antonanay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana riavana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao eny ny tompo kambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny anambinana amin'ny fanahinao ihany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.